Faltafaraka aminao indray tompo kilasy tongovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Aterina ny araba no manasanao anaraka ny antiprim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny politika avy hatrany. Mila firenena vanona sy mendrika ny vahoaka malagasy hoy ny filoha Ravalomanana marika. Miomana amin'izany ny antoko tiako Madagasikara izay ny famotoana tetsy amin'ny QG Bel Air ampandrana androany. Fotoana izay ny fanomezana toromarika sy nanolorana ny mpandrindra nasionaly vaovao ho an'ny antoko teny antoerana nanangona ny vaovao Germaine Menjanary Mathieu Princy. Manoana izao fitondrana izao ny tiako Madagasikara. Voadingana voalohany izay no vita. Mbola betsaka ny asa miandry ny tsirairay. Mbola tsy ao ampelantanana ny fahefana fa miomana ho amin'izany ny antoko tima manomboka eto hoy ny filoha Ravalomanana marika. Tsy mibody toerana ny tim fa miomana kosa ny aka fahefana feno amin'ny fomba ara-dalàna ka izay no anton'izao fiaonana androany izao hoy ny fanazavana. Ny mahasoan'ny vahoaka trandry no lara-pamehana amin'ny politika pampandrosoana ataon'ny antoko hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Mbola tsy ampelanantsika marina ny fahefana fa afaka fotsiny ireo tsika fanakejana. Mazava aminareo misy tsy mifankahazo izy fa tonga dia heverina hoe fa aty fahefana dia zao atao. Raha nanatona ny président de transition aho ny refondation dia nidesaka izay sisa. Rehefa tsy namenareo toerana ao ministra ary izay hoy aho aminazy izay tsy dongy. Fa zao fotsiny zavatra tadiavinay mba avereno hiverina ihasy tiako satria izay ny fanarahana hatramin'ny voalohany. Afaka manampy be da be anareo io ho amin'ny voaka malagasy ary hanampy an'io fa dia matahotra nareo. Dia hitantsika efa hatramin'izao aloha mbola tsy vita izy. Mbola tsisy zavatra mbola misy taratasany amin'ilay DGI iny mbola andrasana. Omaly dia anisy ny fiaonana teo amin'ny filoha Ravalomanana sy ny iraky ny vondrona afrikana tonga eto Madagasikara. Fotoana izay nanamafisan'ny filoha Ravalomanana tamin'ireo iraka manokana ireo fa tsy nisy fanonganam-panjakana teto fa fitakiana fanovana nataon'ny vahoaka raha ny nambarany. Dia hoy izy izay tsy nalala ny zava-nisy marina taty fa tatarao. Dia nataon'ny fanandrifitao ihany koa fiaonana niaraka tamin'ny ancien président Rerun Mampianina. Tonga eto tanindrazana izy dia tafaona tao izay sisa. Dia ndorangatsika anao taratasy ilazana hoe ireo tapiny zadratranga dia tsy mandany andro. Dia nanao fanambarana izay natsoratra vetivety teo nilaza hoe izay dia manamarina fa tsy coup d'état zany ny zadratranga teto Madagasikara fa raha coup d'état izy mantsy dia le maramila tonga any amin'le palais ohatra nataony tamin'ny 2009 dia manao izay angalana fahefana. Fa ty tsy zay fa izy tery amin'ny arabe tery 13 mai no niantso nilaza hoe apio zay ry kapisaky na ry maramila fa reto gendarme reto tsy mahay mipetraka. Izay na tonga le resaka dia tsy coup d'état fanamarinana zay faharoa matoa ny ACC nanaiky hoe atao izay amindanan'ny fahefana amin'ny ambaratongany. Raha natao amindanan'ny fahefana dia miala satria lasa le anankiray. Dia rehefa lasa iny tokony misolo azy ny président ny Sénat. Le président Sénat koa nefany mbola vao temporaire dia voatery hoe aloha dia hoe amenandray ny gouvernement. Mbola tsisy gouvernement nitsangana afa tsisy telo lay ihany ministre ny sécurité dia ministre ny gendarmerie secrétaire d'état ny gendarmerie ary ny premier ministre dia tsy nety. Fiteniko araka izay tena foy izy dia izay natonga azy dia nifanazavy zay. Ina hoa natongavana ty fa tsoa hiala le sanction nareo. Zay mbola tsy nametraka sanction fa mbola nampiantona fotsiny. Dia mino sy manantena aho fa iona amin'ny président izy androany na rapitsona amin'ny latsinainy satria izay ny iona voalohany dia verina sanction fa tena zava-doza raha ohatra izy ka mametraka sanction zany hoe sanction ny Union africaine zany dia tapaka daholo ny fampatsiana rehetra na européenne na américaine na africaine tsisy. Dia mino aho fa izay zavatra misy izay zany tsara pahafantarana anareo. Anarana firenena isika hoy ny filoha Ravalomanana. Firenena tena vanona no ajoro ho an'ny vahoaka malagasy. Vahoaka malagasy miasa, mamokatra ary mandry fahalemana no apetraka hoy hatrany ny filoha Ravalomanana. Tamin'izany ala tamin'ny fitondrana tamin'ny 2009 ny dollara 12 000. Amin'izao fotoana izao efa ho 30 000 na 25 efa ambony be. Noho izany tena sahirana ianareo reo. Natao frais natao crédit raha tsy misy. Noho izany anarana zany tsy mora raha toekareny. Azoko tsara mahazo anareo. Ny tena loza amin'izao fotoana izao dia zao hoe tady tsy ary pery ianareo.
mahareta kely fotsiny sisa fa raha mbola misy foana farany ho azotsika zay dedavitsika minonareo misy fotoana dolo ny zavatra rehetra za tsy manao zatrako toto tsy misehoseho raha misy ny teny tany fa hoe fanaraka eriseria nyresaka ry ambadika ry minonareo fa tsy hamadika avoaka malagasy mihitsy raha mbola zako ny za de ataotsika dolo zay ampandehany io minonareo fa zavatra nataoko aiko mamerina an'io vetivety minona zay nandritra ity fotoana ity moa no nalolorana tamin'ny fomba ofisialy ny mpandrindra nasionaly ny antokotima vaovao Razafindrano Williamson izay ny solotoerany ny mpandrindra nasionaly teo aloha izay nodomandry ny volana Aogositra lasa teo ary nisy iray minitra fanginana ho fahatsiarovana azy niditra amin'ny fiainana politika vaovao arak'izany antokotima manomboka eto satria isy ihany koa ny fametrahana mpandrindra rezionaly raha ny fanazavana atrandy Makasika izay indrindrana teo aza ireo sehitra fijaliana sy fiafiana no lalovany ireo mpikatrika anivon'ny antoko tsiky Madagasikara dia mbola mijoro ary vonina mandrakariva nitondra ny anjara birikiny ho an'ny firenena ny tim. Razafindrano Williamson no mpandrindra nasionaly vaovao ny antoko tsiky Madagasikara natolotra androany tamin'ny fomba ofisialy ny tenany izay nanamafy voninkazo matonandray ity andraikitra lehibe sy goavana ity Germaine Mejanary Mathieu Prince atrany. Andro manandanja ny androandry, andro nitsanganan'ny finoana, niverena ny fanantenana. Maro ireo sedra nolalovana nandritra ny ampolo taonany, nandalo aizina, nandalo fangirifirina, lavo, nitsangana fa tsy nivadika. Ny hafa nandao, fa isika nitazona ny afopitolomana, ny hafa ny vilalana, fa ny tim, nitazona ny lalana marina. Ny hafa ny lalova-pahakiviana, fa isika niazona ny tim, nitazona ny fanantenana. Miaina pejy vaovao ny antoko ankehitriny. Hoy ny mpandrindra nasionaly ny antoko-tim Razafindrano Williamson. Ankehitriny misokatra ho an'ny loantsika ny pejy vaovao ho an'ny tantaran'ny antoko sy ho an'ny tantaran'ny firenena. Iomantsika handray fahefana. Ripiray antoko amiko mitaky fiovana ary mitaky fiovana verikuitely amin'ny fanomanana arakasa nefa izany. Mila manamafy ny fototsy ny antoko isika, manavao ny rafitra sy ny fomba fitantanana, manatsara ny fifampiresahana eo amin'ny sehatra rehetra ary indrindra mametraka ho lara-pahamena ny fampiroboroboana ny antoko eraky ny lavivalon'ny nosy. Tanjona ny ampiroborobo ny antoko manerana any Madagasikara. Mpikambana hatrany amin'ny enetsy no fanamby atao anatin'ny rotaona raha ny fanamafisana. Tsy ho mpanatanteraka fotsiny intsony ireo mpikambana, fa ho isan'ireo mpanapa-kevitra, mpiara-manorona ny ho avy ary erin'ny fanovana satria ny mpikambana no ho avy ny antoko ho iatrany ny fanazavana. Ny tanjontsika dia ny ametraka mpikambana enina hetsy ao anatin'ny rotaona. Enina hetsy tanjona sarotra, fa raha isika rehetra reo no miaraka miezaka, raha isika rehetra reo no resy lahatra, dia tratratsika zany. Ry tanora namako, fantatro ny fahakiviana rehefa misedra ny tsirariny, fantatro ny fahatsapana mangidy rehefa tsy enona. Zao anefa no ambarako. Ianao no ampitsony ny antoko. Ny tim vaovao dia satria ianao, ary ny Madagasikara vaovao dia satria ianao. Ka manomboka izao, tsy ho mpanatanteraka fotsiny intsony ianao, fa mpiara-panapa-kevitra, mpiara-manorona ny ho avy, ary erin'ny fanovana satria ianao no ho avin'ny antoko. Ry anabavy, ianao no fosy sain'ity antoko tiako Madagasikara ity. Raha mitsangana ianao dia mijoro ny antoko, ary tsy maintsy ampitomboana ny andraikitra izay ho apetraka aminao satria tsy misy fanavaozana raha tsy misy ny miralenta. Tonga ary ny fotoana, tonga ny fanavaozana. Tsy andrandra ny ho avy isika, fa isika ny andrafitra ny ho avy. Tsy anantena fotsiny ny fanovana isika, fa isika ny fanovana. Ka zao ary, andeha isika samy ametraka ny fanontaniana hoe fanahoana moa izany tim. Dia ho valiko ianao hoe tim ao satria mino,
fa ao arin'ny aizina dia misy ny mazava. Tia mao satria mino fa mandala ny fahamarinana. Tia mao satria mino misy fitiavana ao am-poko, izay fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana ny tanindrazana. Tia mao satria mino fa tsy ho an'ny tenako ny anaovako fa ho an'ny hafa. Tia mao satria mino matoky fa afaka manarina firenena isika, ary tia mao satria tiako Madagasikara. Ka zao nambarako atsika, misaotra atsika rehetra amin'ny toko izay apetraka reo amiko. Tsy anjarak'ilomby andoha tompoko, fa hanandratravo ny voninahitry ny antoko. Ity aho, irao aho. Andriamatoa filoha Marc Manana. Time is now. Yes we can. Efapolo taona Williamson Razavindrano, izao no tendrena ho mpandrindra nasionaly ny antoko-tima izao. Kristianina ary manambady sy mananjanaka telo. Avy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny tenany, fa lehibe teto Antananarivo. Mpianatra tao amin'ny lycée Galeny ary nanohy fianarana teny Ankatso tao amin'ny sampana ekonomia. Efa niasa tamina banky vahiny tany ivelany teo aloha, ary mpandraraha ihany koa. Andraikitra isan'ny ankin'ny antoko-tima aminy ny anatsarana ny rafi-pitantanana sy ampiroborobo ny antoko-tiko Madagasikara. Izany dia hoentiny antoko hiatrehana ireo fifidianana rehetra ho avy. Tsy fotoana ny firaviraviana tanana ho an'ny mpikatroka tiko Madagasikara intsony izao, fa fotoana hijoroany rehetra sy foazana amin'ny torimaso ho ny sekretera jeneraly ny antoko-tima androany. Isan'ny drafitra apetraka mba hatrarana ny fanambogoavana apetraky ny antoko afaka rotaona raha ny fanazavana arantsika ihany antsiprimo vaovao. Antoko velona, miaina ary matanjaka eto amin'ny firenena ny antoko tiko Madagasikara. Antoko manana ny vinam-pampandrosoany ho an'ny firenena. Noho izany, vonona ny atrika fifidianana. Mazava ny filazany teo anivo ny fanjakana, fa ao anatin'ny roa taona no hitondrana ny fanarenana ny rafitra eto amin'ny firenena. Ny fifidianana ho filoham-pirenena no hatrehan'ny vahoaka malagasy afaka roa taona. Rosony dio any antoko-tima hiatrika izany manomboka eto, ho hiatrany ny sekretera jeneraly ny antoko-tima Rina Randriamasinoro. Ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny dia manao fanamby ho an'ny fanovana, ary izay no mahatonga antsika manohana azy. Manohana azy sika ary ny fepotona namena anaovana ny fanovana dia roa taona rabe indrindra. Isy ny fikoanan-doam-pirenena, ary ao anatin'ny roa taona tokony isy ny fifidianana filoham-pirenena. Dia miomana amin'izany sika antoko-tiko Madagasikara. Dia n'izao sika ny miomana. Ny antoko-tima dia tsy fikambanana akory na mpanao asa soa, fa isika antoko mijoro vonona aka fandresena, aka fahefana, mba ahafahana mitondra vinam-pampandrosoana, satria manana an'izany isika izay efa nampiarina tamin'ny fotoana nitondran'ny filoha Ravalomanana, nisitraka an'izany ny vahoaka malagasy rehetra, ary tsy maintsy ho velona amin'izany sika mba hanana ny firenena ny toerana mahizy azy. Isy ny fametrahana paikady vaovao ho fiomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana ho an'ny antoko ho hiatrany ny fanamafisana. Fanambogavana no apetraky ny antoko dia ny filoham-pirenena avy amin'ny antoko-tima lanim-bahoaka ara-dalàna no hitondra ny Madagasikara afaka roa taona. Miany amin'ny faritra dia miomantsika efa hanomboka ny redynamisation, tsy miandry ela isika, aza miandry fotoana izany satria kely izay fotoana roa taona izay hanomboka isika any Ambatonbazaka amin'ny Sabotsy amin'ny herin'ny androany dia tsy hijanona intsony sika fa hanohy foana sika amin'izay fitetezam-paritra izay mba hiomanana reo rehetrarehetra any amin'ny faritra. Aza miandranay aty intsony aloha satria tolona iaraha-manana, tanjona iombonana dia miara-misalahy isika, fa eo tsika efa manana mpandrindra nasionaly mifampiresaka amin'ny fanatanterahana an'izay paikady izay. Makasika ny resaka CT, ny fampiady hevitra ary nivoaka ny tsosikevitra hoe aleo mba isy ny distima hieraka Madagasikara mba ho tafiditra ao anatin'ny CT amin'ny biro maharitra sy ny député eo anivon'ny solombavambahoaka. Za manokana tena resy lahatra amin'izay président, ary zavatra azo tanterahana tsara zay fa misy simulation atao dia ho présentena aminao izy mba ahafahana ny olontsika eny fotony manana fahefana amin'ny toerana sy andraikitra misy azy, ary mba ahafahany moyen ihany, manana moyen ihany koa mba ahafahany mitondra mitarika ny fivoriana ho an'ny antoko-tima. Dia hiezaka izay ny hanao ny fandaminana rehetrarehetra mba ahafahana manatanteraka an'izay. Voadingana ny vitantsika, afaka ny sakatsakana rehetrarehetra. Ny olona mijoro fahavalon'ny antoko-tiko Madagasikara hatramin'izay efa tsy eto intsony, ka aoka tsy isika tima no hanangana fahavalo atao anatintsika indray tsy hatratrarantsika ny tanjona, fa aoka sika hiara hibanjana no avy tanjona afaka roa taona manana filoham-pirenena amin'ny alalan'ny antoko-tima. Zava-dehibe
ary ilaina ny fahavonana rehetra amin'ny fiatrehana ny fifaninanana masina io ho ihany ny fanamafisana. Mahakasika ny raharam-pirenena izay afaka iray volana no tombanana ny Prime Ministre raha afaka 2 volana ny an'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Izaraha teo no ny fanarano ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera Androany no amafisiny fa tokony tsy ho dila amin'ny fifanarahana io ny fitondrana amin'joro amin'izao fotoana satria fanovana no takina teto. Ankoatra izay dia nanamafy ity solombavambahoaka ity fa raha nisy ny tolona teto dia ny antoko tiako Madagasikara. Germain Mezanary, Mathieu Prince-Atrany. Nisy fipetranapetraka tamin'ny nametrana ny gouvernemanta tariny Prime Ministre Rajonarvelo 2 volana no fanarahana anaovana tombana ny Prime Ministre ary 2 volana ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Aorian'izay fiampitoana izay andeha ny tombana ka izay tsy nahavita ny fanambina petraka dia miala avy hatrany hoy ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera. Nandefa anarana ho ministra ny tiako Madagasikara saingy betsaka ny adisisika ny tranga tao andapa hoy ny fanazavana. Nipetraka aloha Prime Ministre dia ady hevitra lehibe. Hoe tsy zahay nametraka an'io, tsy tiany nametraka an'io dia zany no miteny assumeeko fa zany anao soni. Amin'izahay 2 ao anatin'ny firaisan-kina dia isana anao sonia. Inona na tonga anana anao sonia. Ny ekeko le fanjakana taritiny colonel Michael sy 4 rahalahy colonel miaraka aminy. Raha miteny ary izy avy any ity no eritreritra hitanay rehefa fampidinena atao Prime Ministre ometsika 2 volana izy raha misy tsy mety dia azoko soloina. Izay solombavambahoaka atao anatin'ny firaisan-kina no manolotra an'ilay Prime Ministre mba tsy rariny raha tsy misy solombavambahoaka ho lasa ministra. Zay na ministra ny maître Antra Razafimanantsoa ary tsy natao hoe ministra féministre fa niady zay hoe atao Prime Ministre lefitra mihitsy. Satria raha nisy koa niady hatrany amin'izany voalohany zany hatramin'ny farany keo foana neninay. Rehefa natao ny adisana dia hoe tsy Prime Ministre lefitra fa ministre d'État. Efa mba grade ambonimbony zay dia efa tsy manino. Dia nekena iny. Misy koa nitarika bidona tonga n'ity olona ity niongana. Afaka asa tany amin'ny Air France mihitsy ny sasany no nitolona. Rary ny sitsiny koa zareo raha ao. Zay zany mahatonga ny antsika anankiroa avy amin'ny logika ny nazahoantsika an'izay fa tsy avy aty amin'ilay hoe approche natao taty amin'ny antoko. Nandefa anarana ny président Marc Ravalomanana fa volombelona zany za. Lasa tany ny anarantsika fa hoy izy hoe misy adisisika be tao. Rehefa nenona le izy dia hoe ahoana fandeha ty gouvernemanta ty tsara itsika afaka 2 volana ndaro a. Prime Ministre 2 volana. Tapitra 2 volana tsy amin'ny eritreritro mahazo. Raha nisy ny tolona teto dia ny antoko timy izy ihany no sanjoro hatrany amboalohany ho mpanohitra ny fitondrana rajoelona teto amin'ny firenena. Ny raha ndrehetra nahita ny zava-nisy ny tranga teto, matoa nisy ireo voasambotra nanao akanjo mena teto dia nisy tolona natao, matoa nisy fisamborana solombavambahoaka ny SG ny antoko dia nisy etsika fanoherana nataon'ny tima teto koa tsy tokony hodisoana ny zava-nisy ara-tantara ho hatrany i Fidèle Razarapiera. Isan'ny nahazo fandresena amin'izao fanovana izao ny tiako Madagasikara ho hatrany ny fanamafisana. Fa ny joro vavolombelona momba ny fifidianana be ny tanàna farany natao teto Antananarivo renivohitry Jean-Luc Sarandria mihoatra androany. Nosamborina ny tena ny 20 Desambra 2022 fa hoe namoaka voka-pifidianana osika atao amin'ny tranokala ny seny Madagasikara. Avy eo nahititram-ponja ny 9 Janoary 2022 ary nomeny fitsarana 3 taona sazy miatra tany Antanimora no afisiny anefa androany fa tena nandresy ny kandidata Ravalomanana Tojo teto Antananarivo. Fanantenana. Ambarako ary amafisiko fanandresy ny kandidata Tojo Ravalomanana tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna farany teo ho an'ny teto Antananarivo renivohitra hoy Jean-Luc Sarandria mihoatra ny joro vavolombelona androany. Tsy afaka ny mbola niresaka zavatra maro aho izy fa ambarako fanandresy ny kandidata larana fahadimy teto Antananarivo renivohitra dia Tojo Ravalomanana. Tsotra ny ataoko nandresy Tojo Ravalomanana. Zay ngapaloha no azontsika tenena tsy mbola iresaka be tsika fa manaraka tsika mbola iresaka momba an'izany fa dia nandresy Tojo Ravalomanana. Nanamafy ihany koa ny batonnier izay nikirakira ireo antota taratasy pitoriana momba iny fifidianana teto Antananarivo iny fa tsy nifanaraka tamin'ny vokatra tokony ho izy ny vokatra navoaka ny tribonaly administratif
ny 10 janoary 2024 teo. Mazava loatra moa ny zavatra niseho tamin'ny farany taona sy ny didim-pitsarana izay navoaka tamin'ny 15 janoary 2024 fa tsy ny fanaraka mihitsy amin'ny zava-misy tao anatin'ny dossier zany. Kanefa moa zoan'ny fitsarana ny mamoaka ny didy fa manana ihany koa tsika zo ihany koa manao ny fampakarana sy ny atao hoe paikadina ny procédure mifanitsy amin'izany izay efa nataontsika amin'izao fotoana izao dia miandry zany tsika ampitoniana ary mametraka fatokisana amin'ny fitsarana tapony ny isika zany miandry amin'izany. Antso no atao amin'ny fitsarana sy ny seny dia ny fijoroana amin'ny marina, fiainam-bahoaka ny voakitikitika amin'ny fanapahana ny voaka tsy araky ny safidim-bahoaka hoy ny solombavam-bahoaka fetrara lamozafomololona. Fotoana ny fahamarinana sy ny fanavozana izao ka aoka hijoro amin'ny marina hoy ny fanamafisana. Ny afatra tiako mba ampitaina amin'ireo hoe tompona andraikitra toy ny any amin'ny seny ohatra izany dia ny fijoroana ny marina, ny fahasahiana amin'ny teny satria iarahantsika rehetra mahalala fa nisy tsindry tao na tonga ndre ny voka-pifidianana, nisy famadihana voka-pifidianana tao nefa karazany tsy karazany fa tena izay izy niraitsy kombakomba ianareo raisin'ny vahoaka malagasy raisanay toy ny piraitsy kombakomba ianareo satria misy miariary zao ny famadihana vokatra na vonjy maika io na vokatra tena izy na fifidiana solombavam-bahoaka io na be ny tanàna ny ariary zany ka tokony miaiky ianareo tokony miteny ianareo tsotra anatrehan'ny vahoaka malagasy nanao hoe zao no nataon'ity olona ty anay zao ny fanerenana azo anay tamin'izany fotoana tokony iverenana zany la izy hoe anjarany any ampahilalana manao an'izany na ny conseil d'état na amin'ny haute cour constitutionnelle ny amin'ny hoe inona ny tokony atao fa rehefa joro reto ny seny miaiky fa nisy ny tsindry nisy ny firaisana tsy kombakomba nisy ny fanekena satria nisy ny fanerena tao ambadika tao mba hanaika voka-pifidianana izay tiany ny fitondram-panatanteraka tamin'izany fotoana dia ny filoha teo aloha sy ny ekipany zany. Nanamafy izay fijoroana ho an'ny famarinana izay kosa ny kandida Ravalomanana Tojo tsy ekena intsony ny mbola famitana ny vahoaka malagasy amin'izao andro ny fahazavana izao. Teo foantsika hitantsika ny fandehan'le izy ary tonga eto tsika miaraba manokana ho an'ny atoko timma miaraba manokana ho an'ny rehetrarehetra ho amin'ny malagasy rehetra efa afaka fanakejantsika zao afaka miteny tsara daholo amin'izay paraparan'ireny tsika vory teto mbola afa nampitahorina tatsy ivelany atsy zao tsika efa miaro atsika ry zareo ka efa vonina tsara daholo ve tsika rehetra zao tena izy ty eto dia te hitodika manokana amin'izareo tanora le jeune zeda moa ny afantarantsika anazy misy iky zao misy igraika fa le zeda zany ny fantatra efa nitora bato ry zareo fa satria tsy raro loatra le fiainana fa ifametana antsika mba hampianaritsika izy mba handatsa bato amin'izay manaraka fa kely sisa dia hita fiainam-baovao tsika ary ho afaka amin'izany fampahoriana zany. Raha tsy ahivina moa dia nambara nisy eny fantarika tamin'ny isam-bato 7 faingo 420 isanjato ny kandida Irmar Harlala Ramanantsoa raha toka 3 faingo 420 isanjato ny an'ny kandida Ravalomanana Tojo raha ny vokatra vonjomaika navoaka ny seny ny 20 desambra 2024 anefa nisy tarehimarika niova nivoaka tao amin'ny tranokalan'ny seny ary voalaza tamin'io fa ny kandida Tojo Ravalomanana no mitarika amin'ny salanisa 2 faingo 120 isanjato raha toka 17 faingo 570 isanjato ny an'ny Harlala Ramanantsoa. Tranga izay nampampentra-panontaniana ny maro satria raha ny vokatra teo ampelantanany antoko dia io no vokatra tena izy ka nanendrikendrehana ny Jean-Louis Sarandriamihoatra izay solontenany antoko timba tao amin'ny seny tamin'izany fotoana fa niditra antsokosoko tao amin'ny tranokalan'ny seny ary nanasazina azy 3 taona sazy miantra tany Antanimora saingy izao nivoaka izao andrasana arak'izany ny toy ny tira rahampifidianana teto Antananarivo ity. Fanandritra ny lanonana sy ny toromarika nomena ho an'ireo mpikatroka tiako Madagasikara tetsy amin'ny QG Bel Air androany dia samy nanaiky ny rehetra fa hiasa mafy sy hiasa tsara. Mazava ny tanjona dia ny ametrahana olom-boafity avy amin'ny tiako Madagasikara afaka rotaona eto amin'ny firenena na ireo solombavam-bahoaka na ireo soloteny avy any amin'ny faritra dia samy nilokaloka fanao ny asa anatrarana io tanjona iombonan'io fanampanazavana. Dikana ihany ny tolony dikana ho iaho fa ny tena tolona anaovantsika defi dia fametrahany indray ny filoha marika Ravalomanana afaka rotaona to klasy to fary
nataongo maty izy fa opory fotsika fa ho averitsika amin'ny isanjato mavesatra dia mavesatra izy tsy moramora nefa zany efa lasa iny ny amalekita tsy moramora zany mila miasa mafy isika mila manao redynamisation any atrany amin'ny fokotany anytsika manao le maximum manomboka zao dia ho azotsika io a ary tsy maintsy azotsika io a afaka roa taona avako aby aiza velagako président Ravalomanana mba mitety faritra mitety vahoaka makeny atsena dia sakanana makany am-piangonana sakanana any amin'ny WC sakanana sosatsika afaka tsika ary digana ray zay vita dia le fahafahana efa fandresena lehibe zay no faharoa manaraka izay ny dingana zay mbola ho ataotsika dia ady amin'ny fantrana ka eto président Ravalomanana eto ny kepa rehetra manome toky atsika fa ezakisika analana zany fantrana zay mahazo ny vahoaka malagasy zay dia nirety koa zahay vonina anaraka ny toromarika rehetra vao namea dia tsy nisalasala ny tenako amin'ny mampitarika voalohany amin'ny distrika na Tsimdrano a namory ny tompona andraikitra vitsivitsy isaky ny commune efa natompokainy anay fa tsy niandriandry dia manomboka izao andeha hitety commune anetsiketsika anavaon-drafitra sy ny rehetrarehetra dia afaka le roa taona zay a dia minao fa mbola io ianao mandritra ny fotoana hitondranao ny fandresena ho an'ity Madagasikara ity atoko politika manana vina dia miomana isika araka ny teny namana teo hoe hiatrika fifidianantsika tsika tsy maka fahefana eny an-dalambe tsika tsy miady seza fa maka fahefana sisa maka seza amin'ny alalan'ny fifidianana ary ho azontsika io rehefa eo ambany fitariany président Ravalomanana ny zava-dehibe ho amanokana dia araka ny teny namana ny fandimy teo nanao hoe nampahorintsika natao anaty fanagejana tao anaty fampiororona roa taona androany a ny nisamborana ny tenako a teny Mahamasina dia na izana zany miaraba namana rehetra na mbola misy tavelany ary a ny boikely ampitazona ny ranoko hitodiako manokana amin'ny mpitondra satria za voasambotra alarobia fa 9 volana novambra dia zay zandry kely 5 taona zay a ny apitsony iny izy ny samborondrareo namoronandrareo antony tsy mitombona 5 taona atrandro maizina mihidy mbola any izy amin'izao fotoana zao ka mitodika manokana mitondra fanjakana mahefa ny mba hijerena azy manokana sy ireo hafa rehetra nisy fiorana rencontre tamin'ny membre gouvernement tamin'ny alakamisy teo zay nisiny ny ministre ny défense sy ny sécurité publique ary ny gendarmerie teo ny vepanina Antananarivo dia niafatry dadanay dia hoe mba misy fepetra raisiny ka afa namaky zareo ahafahanao a mandeha eraky ny tanàna satria tao avaran-jany tao raha nandehandeha tany ianao dia misakana n'ile tsy fatao tody iny dia amin'izao fotoana tsara mahafantaranao a fa malalaka ny fandehanana mivezivezy eraky Madagasikara nohony izay nangatahana tamin'ny ireo ministre ternahy aza misalasala ianao amin'izay andehanao sy mety eritreretinao atao a makasika ny fandehanana raha nyeny fotony président ny vahoaka dia marina fa nanao ny tolona atsika fa ny tena fandreseny malagasy a dia ny fandreseny tim amin'ny fifidianana io a ivirenanao indray mandeha amin'ny fitondrana nikotika manokana aminao izahay andrio atoa coordonnateur eto izahay vonona anampy anao amin'ny zavamisy ampandresy ny antokotsika hitarika antsika amin'ny fandresena kanefa tsy vita mora izany araka ny teninao teo satria mira mihetsika avy an'ny fotony ary indrindra ny teneny namana teo hoe ny communication mila petraka atsika tsara ny fampitokisana vonona izahay efa nagnano zay tamatavy ary mbola gnano manisa telo a dia atao mafy be isa roa telo andreo matofilo ny zavatra angatanay a dia mba hampianatra anay ianao satria zao a toetsain'ny mpanohatra no nitondrananay lohatra amin'izay ka manomboka androany ohatrany ahoana andreo matofoloa ny toetsaina tokony anananay mba hanana zany atao hoe
tolotsain'ny mpandresy tsika miaraka amin'ny filora vanomanana mpandresy le tokotiko Madagasikara ary rapitso raha afakapitso dia mbola dingana zao ataontsika zao a fantanjona miaraka amin'ny filora vanomanana dia mifampandrosoana Madagasikara. Oksika samy akaeky tsy ho kivy tsy ho ketaka tsy ho tratranreborebo ny sasany amin'ny laika sy ny fitaka zay atao fa mbola tsisy na vita ohatra ny vitany atokotiko Madagasikara raha tao fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Iara iasa isika ary izay moa izany misahana faritany Fianaratsoa dia tsy maintsy atao zay satria faritany Fianaratsoa zany dia anisany be mpifidy indrindra. Faritany fahatelo eto Madagasikara be mpifidy indrindra ka tsy azo atao ny manao atsirambina zany satria antoko ny fandresena. Ka zay dia maome tokana Monsieur le Président fa anentana anomboka satria isika na niainga hatrany amin'ny 2001 mbola niara-nainga tonga ty amin'ny 2025 dia iverina raha ny tenina moa tany voalohany tamin'ny talohan'ny élection présidentielle farany teo dia hoe marikaravanmanina 2002 nataontsika zao dikan'izay tena hiakatra anandra ny firenena ho le tao lasa. Mazava ny lalaka izorana ny olona nampialanay teo lasy izy araka voalazany teo aloha hoe loso izy malalaka zany ny lalana ny toerana hiasana mila miasa sika ary ny asa ataosika izao dia sy ohatran'ny asa nataosika teo aloha. Ny asa nataosika teo aloha dia tsara kanefa mbola besaka ny indrokely araka ny voalaza teo koa ny fifandraisana sampy ny fifandraisana tara lava zahay amin'ny faritrany sy maharaka ny zavamisy tena zavamisy aty ampovoantany zay ny zavamisy hasarany zany ary apetraka amin'ny bureau national ny mpandrindra azy. Eto koa zay Monsieur le Président matoko zahay fa hiverina amin'ny toerana misy antsika isika indrindra ianao zany hitantana ny firenena. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray nivadika sakorika amin'ny samy mponina mitaky ny fialany ben'ny tanàna andaniny sy ireo manohitra izany ankilany ny rara fitakiana fanisorana ben'ny tanàna tao Anosy Zatoandrefana sy teny Andoharano fotsy nisy mihitsy ireo naratra vokatra izany fanadihadiana. Ny toy ny etsikana ataon'ny Jenelita hitakina ny fanalana ny ben'ny tanàna Anosy Zatoandrefana tsy tanteraka nefa izany vokatry ny fifandonana teo amin'ny rotonta dia ireo mpanao fitakina andaniny sy ireo manohana ny ben'ny tanàna ankilany nanelanelana azy ireo teo ampovoany ny polisy kominaly. Tampoka teo ny savoritaka ny rehetra raikitra ny darika sy ny torabato nampiasa rano-tsakay ireo andian'olona pomba ny ben'ny tanàna atao an-toerana raha ny loha rano vaovao. Nisy naratra vokatra izany. Ina tena voala? Navoana dia tao anatin'ny fifanosehana nataon'ny kominaly dia nitorahany olona avy any amin'ny tohanan'ny kominaly. Le polisy zany darika lesa koa le polisy? Le kominaly konkoa namony mihitsy nisy. Mbola nitoy andramana koa ny fetsiketsehana nataon'ny mponina tao Andoharano fotsy. Nanatanteraka diabete ny antsena izy ireo ary nifanena tamin'ny andian'olona maromaro nitondra baton ka raikitra vetrany ny savoroforo. Raim-pianakaviana iray naratra teo amin'ny lohany ary efa nahazo fitsaboana.
Nanamafy ireo mpanao fitakiana fa tsy mijanona ary manao intolona ho fialany ben'ny tanàna ho anory Satondrefana Sandoarano fotsy na dia ho aza ny herisetra tao aminy. Etsika izay ambaran'izy ireo fa mitaky ny fahamarinana ao an-toerana. Andrasana ny toy ny raharaha. Manodidina izay vaovao izay maro ireo tsy fanjariana ara-pitantanana ao anatin'ny komina Ampangabe. Ny toy androany ny fitakiana nataon'ireo mponina tao an-toerana mangataka ny fialan'ny ben'ny tanàna ampilaminana. Nambaran'ireo mponina fa tsy hijanona antolona raha tsy mivaly ny fitakiana tena an-toerana na Narcisse Karazafy sy mbola hava-tsara. Ben'ny tanàna manao fanaparam-pahefana toy ny famarotana tany tsy ara-dalàna santionany amin'ireo antsoantson'ny mponina ety amin'ny komina Ampangabe izay mitaky ny fametrapielan'ny ben'ny tanàna izany. Voalaza fa efa 20 taona ny ben'ny tanàna no teo amin'ny toerana ka lasa manapatra fahefana ho ny fanazavan'ireo olona manao fitakiana. Zavatra mamparary anay indrindra tokoa dia zao io madama io dia tena manao tsirefesy mandidy ary zay miteny rehetra dia tapenana vavy ary mbola mafisitry miteniny anavavikatsy le resaka fanoratana tany anjokosoko any amin'ny tranony nefa tia miborompanjakana izany hoe raha misy tany folo no amidy eto amin'ity komina Ampangabe ohatra izay teneniko zay raha folo dia ny valo any amin'ny ary andraisany io zany hoe raha tanina roa tapitrisa zany hoe raisiko tena minimum zany teneniko zany hoe minimum hoe tanina roa tapitrisa dia alainy io sasany zany hoe alainy raha ray tapitrisa na 6 etsa zany hoe dika zany fampitrina n'ity vahoaka Ampangabe ity ary tsy vitsy zany ary ijorona vavolombelona ary manana an'izany zay manaporofo be dia be amin'izany satria zao voatonga eto satria ny tany eto amin'ny komina Ampangabe inge titré borné daholo fa zao rehefa ohatra ka hanorana io tany io zany tsy asiana asany zany le délégué mpanjakana fa makany aminazy ihany manoratra an'io mampalahelo anay zany satria zao mampalahelo anay satria ny antony mijinja zay tsy nafafiny izy tsy mipetraka amin'le toerana mahaben'ny tanàna azy izy miaro ny vahoaka sy hoe hitsinjo ny vahoaka fa le vahoaka ireo no ataony fitaovana ampiakarany fiainana anazy personnel. Isan'ny fitarainan'ireo mponina ihany koa ny fampiakarana 500 isan-jato ny ristorina ny camion mpitatitra briky. Mpandraraha momba ny briky hiarany jadona sy ny tsindry azo lena 20 taona mahery nitondran'ity madama ity teto amin'ity tanàna ity nandoa restorina zahay ara-dalàna tsara 100 mahery zay ny fikambanan'ny camion mandraraha momba ny briky eto nefa ny hatramin'izay 20 taona nitondran'izay tsy nahita tamberina ndraikitra izahay hoe lalana namboarina na nisy zavatra mba nataony tamin'le izy amin'izao fotoana izao nefany hiarany jadony zay fa tsy maintsy ampahakarina 150% ny restorina eto amin'ny komina Ampangabe atao ino ny voly io ampitombona ny fananany ray ve tena tsy rariny tsony ny ataon'ity madama ity ka mangataka zay mpandraraha eto amin'ity Ampangabe ity momba ny resaka briky haintsika tsara angambo zany fa tena ilain'ny mponina eto amin'ny faritra Antananarivo sy Madagasikara nefa zany mahazo anay ampakarina 150% tsy ekenay zany fa tsy vitan'io madama itsony ny mitantana n'ity komina ity fa miangavo zay mba mitady ramsi angambo zay fa mety mampalahelo fa raha ohatra ny vehivavy daholo ny hitondra an'izao Madagasikara zao ngamba tsisy vehivavy hitondra tsony eto amin'ity Madagasikara ity fa tena manambany ny vehivavy mihitsy ny ataon'io ambon'ireo rehetra ireo tsy nisy fierahana tamin'ny filakevitra munisipaly ireo fanapahan-kevitra raisin'ny ben'ny tanàna ho hiatrany ireo mponina. Nay mpiasan'ny komina en tant que hoe conseiller communal aminay eo amin'ny komina dia zahay zany tsy mandray izany fanapahan-kevitra izany fa ny fanapahan-kevitra dia avy amin'ny maire foana raha raisina ohatra fotsiny tapahana ny lalana eo Andovato izay mirefy 30 metatra tsy misy ny avy aminay fanapahana avy aminay mpanolotsaina anazy fa avy dia afisazy no apetraka eny dia izany hoe izahay zany dia atao tsinitsinina izahay mpanolotsaina izay voafidim-bahoaka
voavidim-bahoaka zay a satria nisy ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina tamin'izany fotoana zany a izay no tafapetraka ao anatin'izany hoe mpanolotsaina na voavidim-bahoaka izany ankehitriny nefany a rehefa misy ny fanapahan-kevitra tsy tapahana eo anivonay izany izay a ny antony ijoroanay maro ihany koa ny zavatra misy eo anivon'ny commune izay hitanay mpanolotsaina ao anatin'izany a zavatra tsy mety. Miantso ny anajanonana ny raha-matahora tao amin'ireo mpanao fitakiana ihany koa ny mponina ity an-toerana. Efa tena leo an'le raha-matahora tao Madame Meray ka leo ay fa miala zao de zao fantatray miala rehefa tsy ametra-pialana izy mahay mandray décision reo vahoaka napangabe reo tsy matahotra raha-matahora reo matory reo tonga mijoro eto sotra tompoko satria raha misy olona andehananay hoe manahoana reo sa mijoro ve nareo ary araka ny ohatra aminay satria fantatry ny olona nge zao zavatra zao hoe tsy misy miafina amin'ny olona nge zao zavatra zao hoe nareo tambanivohitra anaterana kely 10,000 isan-trano mampalahelo nge zany alohan'ny olona matory any an-trano satria ny olona tsy manako hanina de zarana ary mandray an'le 10,000 tsy samijoro ny olona. No mafisiny fa tsy mijanona ny tolona raha tsy miala amin'ny toerana ny ben'ny tanàna ary takiana ny ialany amin'ny pahendrena andrasana araka izany ny fivoarany toetra raha. Taoriny fanadihadiana lalina nataon'ny sampandrara Central Intelligence Service dia fantatra fa teratany vahiny roa no nikasana korotana eo anelanelany 520 hatramin'ny 20 Novambra ho avy izao. Nisy ny fisavana natao tao an-trano ireo olona no ahiahina ireo ka natrarana vola mitentina 2 miliara ariary sy basy enina. Ankoatra azy ireo, olona roa hafa no mbola ray maso ahina ho piray tendro amin'ireo efa voasambotra. Mbola anatin'ny fanadihadiana tanteraka ireo tompon'andraikitra raha ny fanazavana nomeny ny tale jeneraly nyity sampandra raha ity fanadihadiana Narcisse Karazafy mbola avatsara. Vola mitentina 2 miliara ariary sy basy miisa enina no tratra nandritra ny fisavana no tanterahany Central Intelligence Service niaraka tamin'ny sampana eloka Vaovao sakelika faefatra Omaleriva taoriny angom-baovao momba ny fikasana anakirotana eo anelanelany 520 hatramin'ny 20 Novambra ho avy izao. Araka ny fanazavana nisy fikasana anongana sy amono an'ny filohampanjakana ny kolonely Mikael Randrenirina ireo voasambotra ireo ary izay loharanom-baovao izay no nitarika ny fanadihadiana lalina. Olona roa no voasambotra samy teratany vahiny ary mpandrara efa mipetraka ela teto Madagasikara antaonany maro. Mbola misy olona 3 hafa hanaovana fanadihadiana raha ny fantatra taorian'ny fanazavana nomeny tale jeneraly ny CIS androany. Fa mbola anatiny manohy zahay zao ary io zany le olona mieritreritra anao an'le déstabilisation tsy io anankiray io ihany fa efa ty ampelatananay ny anankitelo hafa ary milalao vola be ohatran'io koa zany ka ialako tsiny anaovako azafady fa manjary manimba n'le stratégie zay hoapetrakay entiko miaraka aminakay eto mihitsy ny spécialiste amin'ny renseignement ao amin'ny CIS afahanay manambara aminareo hoe anananay ny renseignement ary tena tsy amelanay zany io na ino zavatra misy. Ny sasany mo tamin'ny maraina efa nisy ny fampitahorana hoe tsy matahotra ve anao miavio ara lehilahy fa za koa masaky tsisy dika nitondrako an'le gradina contrôleur général raha ohatra ka matahotra andreo za fa za masaky ary za ho avy. Tsindriko zany 10 milliards de francs no vola tratranay tao apetrako eto zany no entiko mihitsy izy te anatin'ty otrity 1 milliard ato vola vaovao mbola mifono sachet ny 9 milliards 500 fa ny 500 millions ihany ny vola somaro efa tontatonta zany. Donc zany tsy vola efa nipirina tany efa ela le izy fa vola vonalaina hoentina anaovana zavatra tsy manjary ny fahafantaranay azy. Indray fa nanontaniana moa le olona voasambotra de sahirana izy mamaly hoe atao inona le vola, inona ny nakanan'le vola be de be apetraka an-trano. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny CIS amin'izao fotoana ka tsy afaka manome ny anaran'ireo olona ireo sy ny toerana nahatrarana ireo fitaovam-piadiana sy ny vola. Naharitra 2 andro ny fanadihadiana lalina nataon'ny ekipa ny sampana eloka Vaovao sy ny CIS
raha ny fanazavana ihany ho jerena ny laharan'ny vola mba hamantarana izay tompony sy ny mety roy teo amin'ny olona na hatrarana ny vola sy ny olona nanome izany. Zay ny ahafantarana azy hoe anaovana coup d'état satria le olona le basy ampiasainy basy vaovao io ampisehoko anareo rehefa aveo raha ilainareo ary basy tena matanjaka le vola tsy nieritreretina hoe ampiasaina amin'ny zavatra fa teneniko aminareo hoe tena efa sûr ny renseignement tapelan-tananay matoa zay nandeha nakany zany satria anisan'ny zavatra manimba sofina amin'izao tsika miteny zao le hoe